ny fonao mihoatro no zay rehetra tokony ho tandremany fa ho aminy no iavian'ny aina. Samuela voalohany toko fahina amby folo andiny fahafito. Fa hoy Jehova tamin'ny Samuely, aza mijery tarehiny na ny avy nitsanganany fa efa nololaviko izy, tsy ianao ane izany nolavin'Andriamanitra zany. Fa tsy mba toy ny fijery ny olona fijery ny Jehova, fa ny olona mijery ny misy eo ivelany, fa Jehova kosa mijery ny fo. Amen. Fa hoy Jehova tamin'ny Samuely, aza mijery tarehiny na ny avy nitsanganany fa efa nololaviko izy. Fa tsy mba toy ny fijery ny olona fijery ny Jehova, fa ny olona mijery ny fiseho ivelany, fa Jehova kosa mijery ny fo. Zany hoe rehefa mijery anao zany Andriamanitra dia inona no hitany? Ny fonao. Hoy aho tamin'ny maraina raha niaraka teto hoe Andriamanitra rehefa manao zavatra amin'ny fiainan'ny olona dia misafidy. Safidiny tsara. Tsy hoe rehefa mivavaka ny olona dia hotahiny sy hoambininy. Fa misy karazana olona mahatsara azy kokoa tsy asandratra. Mahatsara azy kokoa tsy tahiny. Satria tsarovy arakaraky ny akaranao no mora mampianjeranao. Ahoana? Ary arakaraky ny akaranao maha-dangereux kokoa ny fianjeranao. Mba tsy ampianjera olona sasany indraindray dia aleo izy tsy asandratra. Misy karazana fomba fijery, zay fomba fijeren'Andriamanitra. Alohany anandratana olona, alohany hitahina olona, dia jeren'Andriamanitra aloha ilay olona hoe mety vety fony sa tsy mety. Tena kely akaiky anao, jeren'Andriamanitra aloha ny fo hoe mety ve sa tsy mety hoe. Mba diny kely anie, raha ny toe-ponao androany io zao no hoe miliardaire ianao dia ohatrany ahoana. Oka fotsiny. Zany ve? Oka fotsiny. No ny fahendren'Andriamanitra ka lasaka anabavy dia manao zavatra Andriamanitra zay zakany fonao. Amen. Raha moana ka te handeha lavitra be ny olona anankiray, inona zany no tena mila iasany mafy? Fony. Ary io tsy Andriamanitra manamboatra ny fonao, fa ianao no manamboatra ny toe-ponao. Amen. Mitsotra indrindra manko dia Andriamanitra ho amboara ny foko, Andriamanitra ho amboara ny foko. Nao raha lasaka anabavy, ianao no mila manamboatra ny fonao. Tena kely akaikinao za mila manamboatra ny foko e. Ohatry ny ahoana lay fo mety amin'Andriamanitra. Tsarao zao zavatra zao. Zay manimba ny fonao aloha dia manimba ny hoavinao. Rehefa ny devolo zany te hanimba ny hoavinao, dia inona sy mbaina? Fonao. Mety avelany mivavaka be ianao, tena avelany tena olombavaka, fa sy mbaina ny toe-ponao. Misy olona ane ka lasaka mivavaka be fa ratsy fo. Elika na any anaty vavaka ak izy mbola manosona. Andriamanitra ianinginy, tena mangataka aminao Andriamanitra, ifadiko anina mihitsy azarenina manak'izay ny fiainany. Za ka lasaka nabavy efa naheno olona nanozon'olona tany anaty vavaka. Za efa naheno olona hoe any anaty vavaka eo ambony estrady mbola manaratsy olona ihany eo anatrehan'Andriamanitra. Iny Andriamanitra hitanao zavatra nataony tamiko. Zany hoe tsy mivavaka ataonao koa midika tsara ny fonao. Misy olona raha lasaka nabavy tsy mivavaka noho ianao nefa tsara fono ianao. Tsy marina ve zany? Isika zany raha te handeha lavitra tsika mila manamboatra toe-polo voalohany indrindra. Tena kely akaiky hoe mila manamboatra toe-po e. Amen. Inona ny toe-po mety amin'Andriamanitra? Ary inona toe-po tsy mety amin'Andriamanitra? Ny toe-po mety amin'Andriamanitra voalohany indrindra dia ny toe-po ny fo tian'Andriamanitra. Zao lazaina ao amin'ny Deutéronomie toko fahaenina andiny fahadimy. Ary tiavany Jehova Andriamanitra aho amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny herinao rehetra. Zany hoe fo voalohany izay mila anananao dia ny fo tian'Andriamanitra. Mila tian'Andriamanitra. Ianao zany mila midemontre amin'Andriamanitra isan'andro isan'andro hoe tianao Andriamanitra.
amen. Amin'ny fiainanao mila asehonao amin'Andriamanitra hoe Andriamanitra tena tiako ianao, manangam-piainana miaraka aminao satroko foana ny eo akaikinao. Rehefa mandinika ny zavatra soratany Davida ianao dia ho hitanao fa olona tena tian'Andriamanitra izy. Tsy androny Davida zay akaresana any amin'ny tranon'i Jehova, faly aka hoy izy ireo tamiko hoe andeha isika ho any an-tranon'i Jehova. Tsy androny zay ho ao akaikin'Andriamanitra satria nahoana tiany Andriamanitra. Ny fo voalohany mila hananam-pino dia fo tian'Andriamanitra. Davida tsy misy zavatra natakalony an'Andriamanitra na ny ray azy. Nahoana dia izao aminazy ny fiarahana amin'ny Andriamanitra ny important indrindra tamin'ny fiainana. Ho zany koa ny enao. Voalohany fo tian'Andriamanitra, faharoa fo mitady an'Andriamanitra. Deuteronomie 4:7-20. Kanefa any ianao no hitady an'i Jehovah Andriamanitra ao ka ahita azy raha mitady azy amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra. Raha mitady azy amin'ny fonao rehetra. Kalasika nabavy. Be dia be ny olona mivavaka fa tsy mitady an'Andriamanitra. Ianao ve mahalala an'izany? Mivavaka ny olona fa rehefa avy eo hozy izy zay hitondra ny fiainanao fiainana fa izao ampilozay mivavaka. Tsy zany miaraka amin'Andriamanitra kalasika nabavy. Miaraka amin'Andriamanitra dia mila mitady azy ianao amin'ny fonao rehetra. Tenekeno akaikinao mila mitady azy ianao amin'ny fonao rehetra. Inona ny dikan'izany? Tena mila manokana amin'ny fiainanao mihitsy ianao hitadiavanao an'Andriamanitra. Mila manokana fotoana ianao hitadiavanao an'Andriamanitra. Ary rehefa mitady azy ianao tena mila mikatsaka azy. Hitanao ianao mila manana an'ilay fo hoe ten'Andriamanitra ao. Tena maniry ianao fatratra ny fanahiko Davida. Fa tsy Andriamanitra mivavaka aloha zay lalany amin'alina. Azonao ve ilay izy? Rehefa mirentsika dia mila mifonao rehetra. Efa mivavaka ianao dia mila mivavaka amin'ny fonao rehetra. Zany hoe rehefa ataonao dia mila atotonao ao ny fonao rehetra. Ny miaraka amin'Andriamanitra tsy resaka geste io fa resaka fo. Aveko fandroany tsy resaka geste io fa resaka fo. Hoan'ny olona ny fona ny olona ankehitriny dia ny geste tsy maintsy atao tsara. Rehefa mivavaka tsy maintsy minga tsara le tanana, tsy maintsy tenenina tsara le izy. Fa kalasika navavaka raha mijery mivavaka nataony ana zany eny ianao anaren'ny Samuely. Tsy manaraka forme mihitsy ny vavaka anaren'ny Samuely. Ohatra ny mamo izy mipaminany. Ino ty ataonao ka vehivavy? Maninona ianao mamy nefa ianao vehivavy ary mamy ianao makaty amin'ny tranon'Andriamanitra. Tellement mitady an'Andriamanitra fatratra izy. Tenekeno akaikinao tena mitady an'Andriamanitra fatratra izy hoe ny olona ankehitriny ny geste amin'ny compte. Tenekeno akaikinao tsy resaka geste io. Ahoana tsara? Tsy resaka fitsonganana ty am-piangonana. Indraindray kalasika nabavy ny eo anivon'ny fiangonana lasa te hafinaritra ny olona rehetra tsika dia adinitsika ny important amin'Andriamanitra ny tsy le geste fa le fo. Rehefa mivavaka ianao mila mivavaka amin'ny fonao ianao. Mila tena mitady azy amin'ny fonao ianao na ho latsaka araka ny masonao. Ny olona ankehitriny dia miantsoana karazana vavaka tahaka izany hoe vavaka tora. Ka zay ny didiavan'ny tompo. Rehefa miaraka amin'ny tompo ianao ny fonao no natoroarany aminy. Ny ilay tompo dia vavaka tora-po. Ankoatra ny vavaka tora-po mpivavy. Makeo amin'ny tompo ka lasaka nabavy tsy manao tsenjery raha misy manome zavatra ho anao tingamy teny hoe mbola misy ve? Tsenjery no mahatonga ao anatrehany tompo. Fa ny fonao izy izy tiatia. Inona ny ao anatin'ny fonao? Zay ao anatin'ny fonao tonga ny aminy. Afaka mivavaka ianao zao Andriamanitra tena mamela ny anina mihitsy ataonao mivava le izy fa tsy ao anatin'ny fonao. Ny vavanao tena hoe mamela ny anina fa rehefa mijery Andriamanitra ny fonao dia milaza ny fonao hoe za tsy mamela zany, tsy mifandevy matra. Aiza koa anazy ny ale fa anany retour.
tsotratrako re mitorona ay sangà le fonao ny important tenekena kakinao le fonao ny important e inona problema n'andriamanitra tamin'ny fariseo ny fariseo neka lasakana bavy ivelany sakabe ny fariseo neka lasakana bavy mandodinina ny fariseo neka lasakana bavy zay geste teknika na fivavahana rehetra nananany raha mpanao baolina amin'ny fariseo tonga dia messi tsy makana ve zany fa inona problema n'andriamanitra tamin'ny fariseo ozy jesosy kristy nareo fariseo nareo ozy izy a dia nivelany fotsy ozy izy fa ny ao anaty fasany amin'ny lalitra fotsiny reo zany hoe nivelany aseonareo tsara be fa nareo ny ao anaty hoe zavatra maty ny problema mivavaka ao dia ny fonao tenekeno kaikinao ny fonao ve mivavaka rehefa mivavaka ianao sa mivavanao fotsiny mamoaka mivavaka ny fonao raha tianao ny anneo zavatra tsara ny ohatrehan'andriamanitra ny fonao mila mitady an'andriamanitra mila manana fo ianao mitady an'andriamanitra mikatsaka an'andriamanitra tsy mamena an'andriamanitra fa te ahitanao a tena mikatsaka anao a mila nao fiainako andriamanitra ao efa miteny zavatra oatra zany zao amin'izao vaninandro ao tsy hain'ny olona tsao ohatra mijery sisany ahoana ke zany tsotra be zany zay amponao pia sokafo eo an'andriamanitra fo mitady an'andriamanitra voalohany fo tia an'andriamanitra faharoa fo mitady an'andriamanitra ary ny fahatelo fo madio madio toko fahadimy andininy fahavalo sambatra ny madio ampo fa izy no ahita an'andriamanitra alasaka anabary mila madio ny fonao za vao teo ny bedy zanakara-panahy anakire tena bedy ary satria nahoana tsy possible ianao olona mivavaka nefa olona maloto foana tsy miaraka zany tenekeno kaikinao tsy miaraka zany hoe ny lotom-ponao tsy miaraka amin'ny vavaka ao ninona lazainao ka maloto ny fonao tsy tonga anatrehan'andriamanitra tsarovy fa ny fond de départ anao miaraka amin'andriamanitra dia ny fonao afaka ny tsy manam-bola ianao fa ho lasa lavitra miaraka amin'andriamanitra raha madio ny fonao afaka ny tsy manana diplôme ianao fa andeha lavitra be miaraka amin'andriamanitra raha madio ny fonao mila madio ny fonao mila madio amin'ny olona rehetra mila tsy mitana lolo-po ianao ary eto dia hitrana teboka telo zay sarobidy zay foa karazana fo anankitelo zay anapotika ianao ny fonao na anandratra anao na anapotika ianao ny fo voalohany raha lasakana-bavy zay manapotika olona dia ny fo maloto tenekeno kaikany hoe fo maloto e fo misy poizina ao anatiny ao fo mitana alahelo amin'ny afo aka ohatra anakiray amina fo maloto a mba ampazavanao zany hoe inona antsony hoe fo maloto fo maloto dia tsotra be ny antsony hoe loto dia zavatra tsy araka ny sitrapon'andriamanitra tonga ho fiainanao azonao ve dia ao anatinao ao aka ohatra fo maloto a ny olona mpanavakavaka fiangonana dia olona manana fo maloto raha vao misy zavatra diso ao anatin'ny fonao dia loto zay tenekeno kaikanao raha vao misy zavatra diso ao anatin'ny fonao dia loto zay hoe ny fo maloto tsy voatery hoe ianao mitazona alahelo amin'ny afo zany efa mazava fa fo maloto e hoe ianao tsy tiany any tia zao dia zavatra mahagaga anary miresaka seur anakiroa iamiky ohatraohatraohatraohatrao na olona mijery télé ary misy le ratsotoetra be reny amin'ny télé dia ina nataon'le olona rehefa mijery an'le izy le rane be reny io ke tena harako mihitsy io veriny dia izany zavatra koa nefa misy manao aty amin'ny fiainana andavanandro iny ohatra olona anakiray mifosa olona anakiray any aminao dia avy eo le olona koa lasa tsy tianao ainao ve misy olona nanoraka loto tany aminao dia nitazominao le loto zay ny maharatsiny hoe ianao mieno karazana fanaratsiny io
fantaniko aminao nga zordira ny fiainanao ny fanaratsiana tompo dia manary zavatra ratsy eo ny fiainanao azonao re ary ny tena zava-doza ny olona vao maheno faratsiana dia naninona koky ataovy sérieux fantaniko aminao fa maninona ianao maninona ny fonao no avelanao andefasana zavatra maloto ny teny tsy mampahomby rehetra ny teny zay avotsitra karaisinao anatin'ny fonao dia lasa zavatra mandoto ny fonao tandremo ny fonao mila ny fonao madio Andriamanitra satria ao anatin'ny fonao madio rehefa madio ny fonao zay zavatra lefa an'Andriamanitra ao dia za mamoaka zavatra madio ny fiainanao ka te andeha lavitra ianao diovy ny fonao tena keraka ianao diovy ny fonao voalohany fo maloto faharoa fo maratsy tandremo ny fo maratra fa tsy mitondra lavitra eo tena keraka ianao tandremo ny fo maratra hoe alasana bavy aka ohatra tsotra aza mba miaraka amina olona naratra tamin'ny fitiavana raha vao olona maratra tamin'ny fitiavana ny rahanao zay fietsika ao rehetra dia interpréteny hoe anao ohatran'le taloko enao tsy zany ve le izy ataoko directa be le ohatra satria nakamakonsika reto efa nandalo an'izay daholo be dia be ny olona naratra tamin'ny fitiavana rahalasana bavy ny lasa olona tsy hay miara-miaina sarotra be miara-miaina aminy sarotra be mihitsy satria vao mihetsika ianao dia lasay vao mitodika ianao mandany arao mihitsy indraindray ne ianao ka lasana bavy mijery tomobily ianao dia mandeha fotsiny masonao zany ianao tsy mieritreritra nininona mitondra tomobile dia mandeha dia ny olona naratra tamin'ny fitiavana tonga dia vao mitodika masonao dia mijeka tsara kakabenao misy ndany ainganaingare ka lasana bavy te hanokana fiainam-pitiavana maharitra ianao tandremo sao dia niratra anao taloha no entinao ao ao anary ohatrany hoe olona naratra tamina fiangonana ny olona naratra tamina fiangonana ka lasana bavy sarotra be mitaiza azy sarotra be satria nahoana zay zavatra mitranga rehetra dia mampatsiahy azy an'le ratra ny taloha daholo zany ny exploiten'ny piramako ankehitriny inona nolazay tonila tsambaratra ozy izy navoanandray ny takatasinao io zany raha vao mandray takatasy manaraka eo tonga le double éclair azontsika tsarara ihany ve le fiainanao aza bazena miratra anao taloha raha te andeha lavitra ianao nisy olona naratra agabola mety hoe nanao investissement ianao tamin'ny agabola dia tsy nety le izy indray mandeha ve ianao matavary dia tandremo ny ratra aza bazena amina ratra ny fiainanao tena keo akaiky anao aza bazena amina ratra ny fiainanao ny olona fahatelo karazana fo fahatelo karazana fo voalohany tsy andeha lavitra dia ny fo maloto ny faharoa ny fo maratra ary ny fahatelo tsy azo entina lavitra dia ny fo vato ainao ve ohatra ny aonao fo vato zany ny fo vato zany insensible ninina mandrony olona ambadika anao dia tsy karahanao ay nanina izy teo zany tsy mihinana hony izy mianakavy ay nanina hony voaroka ny trano hony ay ka lasaka nabavy eo isika kristianina dia natsoan'Andriamanitra honenany olona rehetra tsaloha fa matoy ianao asambatra dia ho fitahina ho an'ny hafa ianao zany tsy hoe noho ny fitiavana anao manokana ka lasaka nabavy noho ny fitiavan'Andriamanitra ny Israely dia nifidy an'i Davida Andriamanitra mariavy ianao satria amin'Andriamanitra Israely dia zanany dia nitadiavan'Andriamanitra zay olona tsara indrindra afaka atao ho mpanjakany fa tsy hoe noho ny fitiavana ny Davida manokana Davida neka lasaka nabavy azon'Andriamanitra nitahina tany ambadika tany
azon'andriamanitra nalamina tany ny fiainany dia tena lamaka samy olombelona izy fa izao fitiavana ny Israely dia nitadiavan'andriamanitra manokana ny Davida mba hitondra anazy. Davida zany tsy maintsy nanana foneny, tsy maintsy nanana fo tsy maratra raha ny ratrapony Davida. Reto olona voavovonjeny dia nalaza hoe Davida nafaty amin'ny alina, Saoly nafaty arivorivo, nefa rehefa avy eo hoe olona reo miaka manenjika ny Davida mba hamono anazy. Raha nanana toetrakatsy Davida dia milaza rehefa mpanjaka amin'izay, aiza daholo le olona nanenjika reny, alaro manombonketso manokatretso. Hitanareo zany diakatsareto amin'ny fiainana. Ka tsy zany tena manofo maratra. Kidiaran-tsarety ohatrany ny olona efa tsy maratra. Kidiaran-tsarety amin'ny fiainana. Nareo ny ambony androany fa tsy ho tafakatra eny nga zay, tsy ho tafakatra mihitsy ianao. Ka zany no fonao. Raha tianao no ampiakarana, amboary aloha le fo. Sitrano aloha fo maratra. Amen. Mila manana fo salamy ianao, fo onena, fo madio, fo tia an'Andriamanitra. Tena kely no akaikinao hoe zay hoe. Tsy hoe zay fa zay. Amen. Amboarina ao anatinao ao. Tena kely no akaikinao amboarina ao anatinao ao. Zay hitranga amin'ny fiainanao dia miankina amin'ny fonao. Alohany anasoanao Andriamanitra dia jerena aloha hoe zaka ny fonao ve le. Mety aminao ve le ho asandatra sa aleo ianao eo ihany. Mariavy ianao fito anaty zao tsika alavorarany dianao ianao sady ho ambinina. Fantanina dia izao rehefa hotahina be ianao afaka roa taona, inona no ataonao? Misy karazan'olona rehefa hotahina be anomboka zany reny ho baikoina. Pasteur Jean le fomba fiteronao teny aloha aleo mboarina mihitsy. Ty vesta slim manao ty a. Ty complet anao slim ty a. Tena ohatrany hoe jeune be. Pastera sao dia any aoriana efa eketo ny fiainanao. Pastera, le pastera ihany iny ohatrany manahirana anahy iny a. Aish! Rehefa hotahina ianao dia ohatrany eo nantoeponao. Sao dia hoe rehefa anana fiara daholo tsika dia ifamaly voavoaka eto dia ifamaly ivelany eo. Manina parkinako ny anainao. Lasa ifaninana fotsiny indray, nazo ina hono izy, nazo iluxe hono. Ny antsika tonga dia atao Porsche Cayenne. Fo maloto zany, fo maratra zany. Azonao ve? Sao dia any aoriana ianao, ino fa nahazo vady, tena ao amin'ilay mety, dia hitsany. Ny fanaonao rehefa hazo vady faran'izay mety, anao an'ilay tara foana ianao vao miditra ny fiangonana. Dia fampitata ny hirina reo aloha dia tonga dia ajanona mihitsy ny fiderana aloha dia hovaina ny hiri. Zay! Tian'io tsara, hoe Andriamanitra raha tahina moa zany zao, dia inona nataoko? Sao dia rehefa tahina anao dia maharifaty an'ilay fianakaviana rehetrarehetra. Taloha zay izay fitiavanareo. Fa ankehitriny izay tahina! Misy olona ny ohatr'izany. Misy olona tsy andriny izay hitahina azy mba hahafahany maharifaty. Tsy andriny izay hitahina azy satria ela loatra na nitsahana ny teo ambony lohany. Raha ohatr'izay ianao miomany fa vao mainky iova diriky le manitsaka ambony lohany. Ka tsy marina be zany. Ka lasika nambavy. Te handeha lavitra ianao, amboary ny fonao aloha voalohany. Te hotahina ianao, amboary ny fonao aloha voalohany indrindra. Hoe Andriamanitra rehefa tahina moa zany dia rosina ahoana. Ianao ve efa nandinika ny ataonao rehefa tahina ianao? Akamaroantsika reto sy aina akory. Ianao pastera ka voatahina zany aho no vidiko voalohany tonga dia katikataka. Misy raha fampiresaka tamiko izay atao ivelany tao. Dia manana havany izy zany mpanao soa. Te ozy matsain'ilay lasy makaty ao aloha le izy. Fa manina ozy izy. Ho teneny kely ohatrany ianao fomba fanaovana soa amin'ny gasy. Fa ahoana ozy izy?
hainao ve afaka misy gasy tsy manam-bola mihitsy ka menao 30 millions tonga dia vidy 205 izy 205 bonne occasion dia iny fa manina izy mividy 205 satria ny avany rehetra manana 205 dia mba tianana koa izy tsy mampanina anazy na bonne occasion ak izy ary raha pitso izy hividy pneu afaka pitso izy hividy couson i fiara iny andaniny volany rehetrarehetra fa maninona nividina iny satria ela loatra izy nandeha tongotra tia mba hitan'ny olona manana alasika nabary fa maninona ianao raha vao mahazo volana hoe hividy tomobily mba tia hitan'ny olona hoe manana sa ela loatra nandeha tongotra matohatra zany réaction anao dikan'izany mbola misy ratra ao anatinao ao tsy marina ve zany antaniko anao tsotra be mety aminao amin'izay ve zao nitahina rehefa tahina ve ianao ho aseho anao ve hoe olona tian'Andriamanitra ianao rehefa tahina sa hoe rehefa tahina dia ela loatra ny tsy nanao vakansy fa tonga dia feno ataholy ahitsaka taholy sa ianao ka vao mahazo ka vao tahina ao dia mividinao daholo ka tena pastera ela loatra ny nanaovako rano goka fa tonga dia alahako daholo aloha izy rehetrarehetra mihitsy akatao vitoto couleur lehilahy ianao nefa nanakiraro maitso ianao rehefa tonga dia trano aty-ambonana ianao dia hiry ianao hoe vera toe-po tena keno kaikanao hoe toe-po toe-po mety amin'Andriamanitra ary mety amin'ny fitahin'Andriamanitra tena keno kaikanao toe-po mety amin'Andriamanitra ary toe-po mety amin'ny fitahin'Andriamanitra misy amintsika reto hoe tena décision an'Andriamanitra mihitsy miteny hoe io lota izao amin'ny problème fo mijery anao Andriamanitra dia jereny toe-ponao aonaty mety mety isa tsy mety raha vao mety eo izy anjely eo tahero izy anjely eo sokafo le varavagana manaraka idirany fa io ka vao tahina eo tonga dia fitahina ho an'ny fanjakako ray manontolo fitahina manolona manodidina azy ray manontolo tena mety amin'ny olona izy amen fa ny sasandraiky anjely eo nankely ananana resory amin'ny aikany mariavy ianao akopio masonao akeky tahakitahaky ny ahoana ianao andeha lavitra tsika ary za mino ny fitahin'Andriamanitra anao za tena mino fanao zavatra amin'ny fiainanao Andriamanitra fa ianao ve olona azo entina lavitra ianao ve ho fitahina ho an'ny hafa ny fonao ve madio ianao ve tian'Andriamanitra hianatra tsika ary andray fahasoavana hitondra lavitra tsika mandritra ny fito alady fa ny fonao ve efa tokony andray ankehitriny raha ny sainao dia mety ilazy hoe efa tokony andray efa nitomany ianao fa manontany ianao amin'ny fomba tsotra ankehitriny vonona ve ny fonao vavay ianao ankehitriny dia teneny hoe tompo vonona manomboka androany anamboatra ny toe-poko tena manaiko amboarina ny toe-poko a ny foko sondeo amboary mba hoety amin'ny planinanao vavay ianao ankehitriny teny anteny misy tompo manantona anao amin'ny foko rehetra matetika tsika ka lasaka nabavy maiky amin'ny fahombiazana fa ny fahombiazana tsy miaraka amin'ny toe-po mety aminy dia fanomanana fahampotehana teneny misy Andriamanitra hitaizany toe-poko manomboka androany hitaizany toe-poko manomboka androany kristianina anana fo ty anao fo mitady anao anana fo madio ankehitriny manasanao manokana madio hoe ny fonao fotoany zao ireglenao an'izany fotoana amotsoranao an'izany
misaotra anao zay Andriamanitra. Misaotra Tompo amin'ny afatra zay nomenao ary misaotra fa tena anangana anay ianao. Olona vaovao, tena olona vaovao araky ny sitraka ao. Anao zay tianao, olona azo entina lavitra, fo vaovao. Manaiky ho tezainao amin'ny fonay zay ary anao ezaky zahay amin'ny fonay, na ny fifandraisanay aman'olona, na ny fanomponay, na ny fitadiavanay anao, anomboka iova zahay. Vavay ianao dia tena mihitsy tena iova Andriamanitra. Raiky malala tsara indrindra, misaotra fa ianao mariny mivavaka zay ataony saranay.